avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. El Mondes assure un résultat exceptionnel. Faites confiance à El Mondes. Manolotra ny vaovao. Antso ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra ny vaovao. Mifanohitra amin'ny ambarany ataon'ny fitondrana Rajoelina raha nita amin'ireo sehatra rehetra eto amin'ny firenena. Ampitondra izay milaza fa manasoa ny vahoaka saingy tsy arak'izay ny vokatra ankehitriny. Miandrikihana sy fitsaram-bahoaka amin'ny tambazotra tserasera vao mody handray fepetra ny filoha Rajoelina. Eo anatrihan'ny raharaha miteraka devitra maro amin'izao fotoana, hoy ny mpanao politika. Hiteraka krizy politika eto amin'ny firenena raha iroso amin'ny fikitihana lalam-pandrenina ny fitondrana Rajoelina, hoy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana androany. Tovolahy 17 taona no nondosiny fahafatesana vokatra loza-pifamoivoizana nahazo azy tao mampikory ny alatsinainy lasa teo. Mpitandro ny filaminana no fantatra fanandona azy. Nahatondro miaramila amin'ny tanany fahefana ny Malina nomboka androany ny hetsika ara-politika rehetra ny antoerana. Hitandrona ny filaminam-bahoaka ny voalaza fa antony araka ny fampafantarina tamin'ny onjam-peo-pirenena maliana ny antsiprian'izay. Alarobia fa 7 volana May taona 5 amby 20 taona ny fampalalam-baovao indray eto amin'ny fitalavitra kolo atenina ny Araba. Manasanao avy hatrany anaraka ny antsiprian'izay matoa andatsoratra na iza eo amin'ny fitondrana afaka miroso malalaka amin'izay tiany atao. Ka lazaina fa hanasoavana ny vahoaka na tsy manaraka sy tsy manaja ny voalaza lalàna aza ny fomba fiasa. Na iza ihany koa teo amin'ny fitondrana samy milaza fa hametraka ny atandalàna ampiatrany rariny sy katsaka ny marina saingy tsy hita ny vokatrizay matoa andatsoratra. Volany kakafotra omaly tsy miova. Io no mety tenin'ny malagasy taorian'ny kabary nataony Andry Rajoelina ho an'ny vahoaka malagasy ny alahady lasa teo iny, ary mbola tsy afaka ombavan'ny maro hatramin'izao ireny fampanantenana nataony ireny. Efa tonga saina ny vahoaka malagasy ka tsy tokony ho arerarira amin'ny resaka ronono antavy. Efa tonga saina ary mahafantatra ny setroka sy ny tomany, ny marina sy ny tsy marina, ny rariny sy ny tsy rariny ary ny mahitsy sy izay tsy mahitsy. Efa tsy vahiny amin'ny malagasy intsony ny fomba fanaovana politika eto amintsika sy ireo karazana sinema ambabona ny fony sy ambotrinina ny firenena. Na inona ambara, na inona fampanantenana omena, rehefa tsy mandroso ny sosialy sy ny toe-karena, tsy afaka handeha amin'izany fampandrosoana izany ny firenena. Raha ny lafin'ny sosialy sy ny toe-karena ny marary, dia sehatra maro no marary, ka mila vahaolana amin'ny fanaraka amin'izany. Raha tsy ilaza afa-tsy ny fanatsarana ny fampianarana, ny fametrahana ny filaminana, ny ady amin'ny kolikoly, ny fanondranana ny tsokosoko, ary indrindra ny fametrahana ny tany-tandalàna. Ambety tenin'ny mpitondra ny hoe fametrahana tany-tandalàna, fampiarana ny rariny, fikatsana ny marina ao anatin'ny fahaleovan-tena ny fitsarana, ary fanomezana ohatra tsara. Ny filazana hoe tany-tandalàna dia ambany lalàna avokoa ny rehetra, na ny mpitondra na ny vahoaka entina. Izany hoe tsy misy ireo tsy maty manota fa voafeny lalàna avokoa ny rehetra tsy ankanavaka. Ireo no antony nametrahana ny fitsarana ny tampony na ny haute cour de justice, ahafahana mitsara ireo mpitondra fanjakana rehetra nanao ny tsinety sy nandika lalàna. Tokony hipetraka ny fampitoviana amin'ny fampiarana ny lalàna na amin'ny mpitondra na amin'ny vahoaka entina. Ny tena olana eto Madagasikara, na iza eo amin'ny fitondrana dia afaka miroso malalaka amin'izay tiany atao, ka lazaina fa anasoavana ny vahoaka kanefa tsy manaraka ary tsy manaja ny voalazan'ny lalàna. Anasoavana ny vahoaka ny lalambe mikodana, tsy arahana nefa ny lalàna sy ireo fipetra-takiana mialohany ny irosoana amin'izany. Maika ny fampandrosoana hoe Rajoelina tamin'izany fotoana ka notendrena ireo governoram-paritra dia notiana tsy hita ny voalazan'ny lalàna. Mazava nefa ny voalazan'ny lalam-panorenan'ny Repoblika faha-efatra ao amin'ny andininy fa-450 izay milaza fa ny asan'ny mpanatanteraka dia sahan'ny ratsamangaika tarihy ny lehibe ny faritra
izay olombo fidy tamin'ny alalan'ny latsabato andraisan'ny rehetra anjara. Ny lehibe ny faritra ny tompona andraikitra voalohany amin'ny tetika sy ny fanatanterahana ny asa rehetra mikasika ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ao amin'ny faritra misy azy. Izy ny lehibe ny fitondran-draharaha-mpanjakana ao amin'ny faritra. Ady efa natena teto amintsika hatrizay izany ka nilazana fa tsy ekena ny fandrombaham-pahefana amin'ny alalan'ny fifidianana feno osoka. Tsy azo ekena ny fanososenan'ny lalam-panorenana, tsy azo ekena ny fanimbazimbana ny demokrasia sy ny finiavana anampim-bava ireo olom-pirenena teaneo hevitra. Tsy paina maron-drano ny fampidirana ny firenena amin'ny lalan'ny kolikoly sy ny fahalovana satria animba ny taranaka faramandimby zany. Mbola mitoy izany ady goavan'izany ankehitriny ka mila ny fiaraha-mientana avy amin'ny malagasy tia tanindrazana, sarotiny amin'ny hoavy ny taranaka mampara. Mila fanovana sika, mila mialina amin'izao fahintrana iainantsika izao sy ny tsy fanarahan-dalàna. Miandrikihana sy fitsaram-bahoaka amin'ny tambazotra tserasera vao mody andray fepetra ny Filora Joel eo anatrihan'ny raharaha miteraka hevitra maro amin'izao fotoana izao. Endriky ny tsy famatorana ny fanapahan-kevitra raisina tsy ampiheverana sy taitaitra toy izao. Hoy ny mpanao politika nanaovana fanadihadiana androany raha vonina narina ny tsy mety eto amin'ny firenena ny fitondrana. Betsaka ireo tompona andraikitra tokony ametra-pialana raha ny faneho-kevitra trany. Gabain Loano nitatitra ny antsy prian'izay. Raha toa kanody tsy nalala sy nodinkodina Ian Rajoelina tamin'ny alahady teo mikasika ny ampamoaka nataon'ny kolonely Patrick Rakotomamonjy. Omaly indray dia nanao fanambarana tao anaty tambazotra tserasera. Nilaza izy fa tsy azo ekena ny hoe olona iray mbola anaty fanadahadiana ary ao anaty toboka nefa tafatsoka. Fanambarana nahagaga ny maro satria toa tsy niraharaha ny resaka momba ny kolonely ny fiheverana azy ka tao reny hevitra fa tsy izy ilay nanoratra. Nisy tsindry ve sa inona no nampiova azy tampoka teo? Hoy ny mpanara-baovao. Hita tao anaty lahatsoratra koa ny hoe tsy maintsy mandray fepetra entitra sy aingana amin'izay nanao tsirambina sy voakasika izany ny tompona andraikitra. 4 ora teorin'io fanambarana io anefa tsy fantatra hoe inona ny fepetra noraisiny. Hiandry ny filan-kevitry ny minisitra ve izany fandraisana fepetra tiany ho lazaina izany sa miandry afriny hoy hatrany ny fanontaniana mipetraka. Raha tena mpitondra tsy miombo-kevitra amin'ny fanaovana kolikoly tokoa Ian Rajoelina dia tokony taoriny iny ampamoaka tamin'ny farany herinandro iny efa nandraisana fepetra izay tokony anaovana an'izany hoy ny mpanao politika naneho ny heviny androany. Nanambara ihany koa ny filoham-pirenena tamin'io fanambarana omaly io fa rehefa misy zavatra tsy mety sy tsy tomombana dia tokony harenina aingana ary tsy tokony hiseho intsony ny tranga toy izany. Raha tena izay tokoa no ampiarina dia betsaka ireo zavatra tokony harenina aingana. Inona ary ny fanarenana nataon'ny fitondrana tamin'ireny trangana kolikoly Etseroa ireny. Ny tsy fandreham-pahalemana izay efa manenika nosy sy ny sisa hoy hatrany ny fanehoan-kevitry ny mpanao politika. Manambara koa reny fanambarana reny fa goragora mihitsy zany ny fitondrana hoentin'ity TGV ity sy hoentin'ny filoha Ange Rajoelina. Le zany ny raha ny mpanao politika eto amintsika eto manana an'izay ataontsika hoe sens de l'état izay na ny etika politika dia tsy niandry an'izany. Ohatra resaka fotsiny ministre ny fitsarana tokony ametra-pialana, ny ministre misahana ny gendarmerie, ny ministre misahana ny police nationale. Ireo aloha zany fa ny ambonimbony kokoa an'izay dia nandray atao prime ministre lehibe ny gouvernement satria izy raha lalam-panorenana no miantoka ny ataontsika hoe ny sécurité ny fandriam-pahalemana ary ny fitandrona filaminana manerana ny Madagasikara. Ho an'ity mpanao politika nanaovanay fanadahadiana ity tsy vonina amongotra kolikoly ny mpitondra eto amintsika satria betsaka izay ireo tranga hita sy rehefa tsy nisy toyiny. Manginy fotsiny ireny no resahan'ny kolonely Patrick ireny. Tsy hita ny fandraisana andraikitry ny fitsarana, ny bianco, ny pak sy ny sisa manoloana an'ireo endrika kolikoly. Andrasana ny filan-kevitry ny ministra eo ary hosaha handray fanampan-kevitra entitra araka io fanambarana io tokoa ve ny fanjakana. Pretsy kombakomba no azo ilazana ny mpitondra mitazam-potsiny an'ireny fandikan-dalàna eto amin'ny firenena ireny hoy hatrany ny fanazavana. Io moa tsy resahan'ny président mihitsy resaka kolikoly avery foana zany fa any tokony resahan'ny filoham-pirenena resaka ampamoaka na ny témoignage nataony kolonely. Tsy mila iandrasana fitoriana zany fa tokony mandray fepetra avy hatrany ny bianco, tokony mandray fepetra avy hatrany ny pak pôle anticorruption ary tokony mandray fepetra hatrany ny tompona andraikitra ny fitsarana satria averiko hatrany isika dia efa nanao sonia ary efa niaiky tamin'ireo politika pirenena makasika ny kolikoly fa hiady amin'ny famongorana ny tompona andraikitra izay amin'ny kolikoly zany na inona ny mety ho antony na inona mety ho antony. Raha ohatra ka
tsy miroso am'izany fitondram-panjakana dia raisinay zany hoe miraitsy kombakomba amin'ny fanaovana kolikoly avolenta sy ny fanaovana ampimamba ny zavatra misy eto amin'ny firenena zany ny lehibe zay mitarika ataoko hoe ny gouvernement ary indrindra ny filoham-pirenena zay anisany mitarika ny exécutif eto Madagasikara. Tsy matotra ny mpitondra zay miainga avy any ambony indrindra satria miandrikanina sy mahita fanehoan-kevitra eraky ny tambazotra serasera sy hainao manjery vao milaza andray fepetra tsy mahagaga raha toaka betsaka ireo andrim-panjakana sy tompony andraikitra tsy mahaleo tena amin'ny fandraisana fanapan-kevitra eto amintsika ho iatrany ny fanehoan-kevitra. Ao anatin'izay faneho-kevitra samihafa mahakasika ireo raharaha mafana eto amin'ny firenena ireo izay hatrany ny fitsabahan'ny fahefana mpanatanteraka amin'ireo andrim-panjakana ara-pitsarana no antony lehibe mampalemy ny fahaleovantena ny fitsarana amin'izao fotoan'izao vokany baiko midina no mifeny didim-pitsarana mivoaka ho ny mpahay lalàna androany tokony say hijoro araka izany ny mpitsara vonina hitandro ny fahamarinana hiverenany fahatokisany vahoaka malagasy sy ny fitsarana rina fitiavana no mitatitra ny antsiprian'izay. Lasa miteraka devitra sy fandrohitana eo amin'ny mpikirakira lalàna sy ny mpanao politika ny amin'ny hoe tsy manana fahaleovantena ny fitsarana manoloana ny baiko nomeny any Rajoelina ny fitsarana namoahana ny laivadiny kolonela Rakotomamonjy Patrick. Rehefa tiana ho gadraina izany dia gadraina ary rehefa tiana avoaka dia avoaka raha tsy misy ny fahaleovantena ara-pitsarana. Mivangongo ao amin'ny fahefana mpanatanteraka ny fahefana rehetra na ny filoham-pirenena izany na ny gouvernemanta ka tsabahana izy ireo avokoa ny andrim-panjakana rehetra ka ao anatin'izany ny fahefam-pitsarana. Sakana lehibe manafoana ny fahaleovantena ny mpitsara eo anoloan'ny famoahany didim-pitsarana ny tsindry ara-politika sy ny baiko midina omeny ny fahefana mpanatanteraka. Olona lamba-bahoaka zany ny filoham-pirenena dia matetika lasa atao ambany ampimambany daholo ny fahefana rehetra misy eto amin'ny firenena. Io na ny hita maso zany ny fitsarana aloha zany efa irentsika sy hitatsika fa any amin'ny assemblée nationale ny ianao maheno resaka hoe atsony tompony andraikitra amin'ny fahefana mpanatanteraka sy lehibe natokao maraka amin'ny fahefana mpanatanteraka ary mipandraraha ao amin'ny fahefana mpanatanteraka ny solombavam-bahoaka dia tenena hoe zany toananareo tsy maintsy miaraka amiko daholo dia retsy koa tononona mihitsy ny anarany dia miteny hoe manaiky dia mamorona vondrona parlementaire le atoko zavatra tsy ao anaty lalam-pahanorena zany fa ataony any amin'ny eritreretra any amin'ny atemberam-pirenena zany afaka manao zay tiany atao tsy misy sanction any amin'ny ACC satria anazy majorité dia any amin'ny fitsarana koa izy afaka manao zay tiany atao. Zay ngely mahatonga an'ilay dictature zay no ahafahana manao jatony izay mahafahana manao zay zavatra rehetra tsy mety eto amin'ny firenena. Mampirongatra ny kolikoly sy mampahazo vahana ny tsy maty manota ny tsy fisian'ny fahaleovantena ny fitsarana. Mitarika ny tsy fahatokisan'ny vahoaka ny fitsarana ihany koa izany. Takinina amin'ireo mpitsara noho izany ny fahasahiana mijoro hampanjaka ny fahamarinana raha tiana hipetraka amin'ny toerana maizy azy ny fahaleovantena ara-pitsarana izay miantoka ny fitsarana madio tsy mitanila ary manara-dalàna. Raha tena marina zany tokony no lehibe an'ny cour suprême na fitsarana tampony no mifehan'ny mpitsara-pamoaka didy zany ny filohan'ny fitsarana tampony dia mifehy mpitsara-mpanao fampanoavana indray tokony procureur général ny cour suprême eto Madagasikara. Ny atongavana amin'izay nefa mbola lavitra be satria hoa mety amin'ny fahefana mpanatanteraka io izy afaka mitsabaka any amin'ny fahefana fitsarana io tsy mametraka amin'ny fitsarana ho départementaray ao anatin'ny gouvernemanta. Dia izay zany no amboarintsika raha hoe handova lalam-pandrenantsika any erinany dia samy tompony andraikitra amin'ny tenany sy ny feo mifieritreretany ary ny fianianana ataony. Ny olombanina rehetra sy ny olona vita fianiana rehetra tokony hijoro rehefa misy zavatra tsy mety na iza manao an'izay. Zay no izy, zay no anakaramana ny vahoakantsika, zay no asantsika. Fomba fanao ratsy isan'ny mamotika ny firenena ity fanitsakitsahan'ny fahefana mpanatanteraka ny fahaleovantena ny fitsarana ity. Mbola lavitra ny ezaka amingorina izany ka ilaina ny fahavonona ny rafi-pitsarana sy rafi-pitantanana mba hisiany ny tena fisaraham-pahefana eo amin'ny androm-panjakana samihafa.
Iteraka crise politika eto amin'ny firenena raha iroso amin'ny fikitihana lalam-pandrenina ny fitondrana Rajoelina hoy ny solombavam-bahoaka avy amin'ny fanoherana androany. Ao ireo milaza fa tsy mahamaika ny mahakasika izany amin'izao fahantrano ny vahoaka malagasy izao. Ny fampiarana ny lalam-pandrenana ankehitriny io no tokony arahany fanjakana antsakany sy andavany. Tojondrina Tahiry no mitatitra ny any Cyprien. Mipetraka ny ayay amin'izao fotoana fa ny solombavam-bahoaka ny fitaovana entin'ny fitondrana andehanana makany amin'ny mandat fahatelo ny any Rajoelina noho ny Irmara izay manana ny maranisa sy ampiasa vola ka amora foana ny azona ilay telo apa-efatra ny solombavam-bahoaka. Voararany ny lalam-panorenana ny fandehanana makany amin'ny fiam-pitaom-piasana fahatelo. Tsy fotoanan'izany izao fotoana izao hoy ny solombavam-bahoaka ny fanoherana. Ny famahana ny fahantrano-bahoaka ny tena laharam-pahamehana. Fanampin'izay ny fanatanterahana ny lalam-panorenana ho an'ny Repoblika fahaefatra miatra io no tokony ataony ny fitondrana vaindohan-draharaha fa tsy ny fanovana izany. Hitantsika tsara ny zavatra miseho tany aloha tany sy ny zavatra miseho any amin'ny firenena hafa. Fa ny fikitihana ny lalam-panorenana io dia niteraka crise politika ary fionganany alohan'ny fotoana ny mpitondra fanjakana ny filoham-pirenena izay mitondra zany. Mila mieritreritra tsara zany mamadiky mipitony lela aloha zany zay vao miteny ary tena hoe mandinika ambony ambany situation politique amin'izao fotoana zao efa manahirana be ary efa mamay be dia mbola hiampy an'izay le vahoaka efa tsy maharitra intsony efa tsy vita intsony miaritra an'izao zavatra misy amin'izao fotoana zao dia fomba fiteny moa zany hoe misy pitikafo kely fotsiny mety hatonga zavatra tena tsy ho tana. Dia raha zany eo mitondra fanjakana raha zany no mitondra fanjakana dia mieritreritra imbe dehibe mihitsy ny aloha zay vao miditra amin'izany sanatry mivava hoy ahy tonga amin'izany zavatra ataony zany fa tena zava-doza zany ho an'ny firenena raha ohatra ka terena fotsiny andeha ohatran'izao satria tsy hoe mpitondra fanjakana sy mpomba fanjakana daholo ny malagasy rehetra. Ahina hiteraka crise politika goavana eto amin'ny firenena raha toka hikiry biby anao amboletra hikitika ny lalam-panorenana io izao fitondrana izao. Ahafahany manitatra ny fahefany any Rajoelina manohy ny fitantanana ny firenena taratry ny fitiavana sy ny fifikirana amin'ny seza ny fiatsika toy izany. Ny matoa zany raha sanatria mivavaka ho tonga amin'izany dia ny tompona ndraikitra lehibe ao anatin'izany ny solombavam-bahoaka izay hiditra amin'izay fanovana ny sany lalam-pandrenana izay averiko etony ny zavatra voalaza ny lalam-pandrenana dia tsy azo vaina mihitsy article 163 ny ifepitona sy ny fotoana iasany ny filoham-pirenena tsy azo vaina mihitsy azo kitihana mihitsy io ka ny fikitihana izay fotsiny zany dia fanitsakitsahana ny lalam-panorenana manontolo zany. Dia anjaran'ny solombavam-bahoaka no mieritreritra zany hoe anisan'le fitaovana anitsakitsaka lalam-panorenana ny solombavam-bahoaka amin'izay fotoana izay ve dia ny vahoaka izay nifidy an'le solombavam-bahoaka amin'izay fotoana izay no mila mieritreritra amin'izay zany hoe nifidy sa tsy nifidy solombavam-bahoaka mendrika sa tsy mendrika izy tamin'izay. Ity fitondrana Rajoelina ity ihany no nanovany lalam-panorenana ka niampita tamin'ny Repoblika fahaefatra miatra ankehitriny io. Ankehitriny anitsy andininy vitsivitsy ao izy ireo ahafahany manohy ny fahefanana. Pejin'ny toe-karena no anohizantsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Manano sarotra ho an'ireo orinasa madinika ny fisitrahana famatsim-bola lehibe ahafahan'izy ireo mivelatra amin'izao fotoana izao. Antony rosony fivondrona ny mpandraraha malagasy na ny fivimpamata amin'ny fananganana ny tahirim-bola Mezo Capital. Tahirim-bola izay natokana hanampiana sy hamatsiana vola ireo vondrony orinasa madinika misehatra ao anatin'ny ara-dalàna amin'izao fotoana izao. Santatra ny aina no mitaritra ny fanadidiny. Sarotra ho an'ireo orinasa madinika na ny TPE ny mitady famatsim-bola. Tsy manome famatsim-bola ambony afa-tsy ho an'ireo orinasa lehibe ihany ny banky. Ireo microfinance no mamatsy vola ny orinasa madinika ary famatsim-bola hatramin'ny 20 tapitrisa ariary raha toka mila famatsim-bola eo anelanelany 500 sy 500 tapitrisa ariary ny orinasa madinika mba hivelarany. Izany no antony rosony eo anivon'ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy na ny fivimpama amin'ny fananganana ny tahirim-bola Mezo Capital. Ireo vondron'orinasa madinika ao anatin'ny SPV izay manana roa mpiarinana chaîne de valeur no kendreny tahirim-bola Mezo Capital. Tanjona ny ampivelarana ireo orinasa madinika ao amin'ireo SPV ahafahan'izy ireo misitraka famatsim-bola lehibe kokoa izay tsy azon'izy ireo taloha. Ilay paikady zany dia mampivondrona
andreo orinasa madinika ao anatin'ny roy piarina anankiray ohatra hoe famokarana tately famokarana huile essentiel na ohatran'izany a dia mitambatra ireo orinasa ireo a zay manana fialana zany a amina resaka investissement na zavatra afako dia mivorona izy a dia mamorona an'le ndrasahana teo zany le SPV na société de projet dia manangy izy lasa actionnaire ny société de projet izy rehefa mitambatra izy dia io société de projet io a no manao an'le levée de fonds any amin'le les fonds maison capital rehefa mahazo an'le fidiran'le fonds maison capital zany le SPV dia afaka amin'izay izy manana an'le AB sy le fepetra mahafeno an'le fepetra ahafahany zany mandeha manatona amin'izay ro banky efa misy eto amintsika ireo 5 isanjato ny rafitra raha toekareny Madagasikara dia saika orinasa madinika avokoa maro amin'izy ireo no mbola ao anatin'ny sehatra tsy ara-dalàna mila miditra amin'ny sehatra ara-dalàna ny orinasa ao anatin'ilay SPV raha tia azo ilay tahirim-bola maison ampirisihana araka izany ny fidirana ao amin'ny sehatra ara-dalàna raha ny fanazavana ny vahaolana ampitomboana ahafahan'ny mpandraraha mampitombo ny orinasany dia tsy maintsy mandalo amin'ny sehatra ara-dalàna satria tsy possible mihitsy lay famatsim-bola zany avy amina fonds d'investissement raha tsy ara-dalàna izy aloha dia ny rafitra efa napetraka ny FIFAMA fa 3 taona lasa dia zay le ataoko hoe nametraka zany ny CGA centre de gestion agréé zany hoe mampafantatra zany an'ireo orinasa ireo zany hoe rehefa formel zany hoe tafiditra anatin'ny ara-dalàna izy zany mitrosa any amin'ny banque na mihindram-bola zany na manokatra ny capital zany amina fonds d'investissement dia tokony zavatra zany tokony mandeha ho azy fa tsy tokony atahorana fa kosa misy fepetra tsy maintsy arana indrindra dia amin'ny fitantanana matianina an'ilay orinasa sy ny fitantanana miara-bola an'ilay orinasa mba ho mangarahara sy azony rehetrarehetra jerena toana ny vorona Eropeana ny fametrahana ny tahirim-bola maison capital efa natomboka tamin'ny volana aprily ny dingana fananganana ity tahirim-bola ity 5 tapitrisa euro no kendrena andrafitra azy ary atratra 20 tapitrisa euro ao anatin'ny 5 taona ho avy antony andray anjara amin'izany ireo mpiara-mombonantoka iraisam-pirenena ireo banky mpamatsy vola ho an'ny fampandrosoana ireo mahalala-tanana ary ireo diaspora tosika ho an'ny orinasa izay fa fanohanana ny mpiasa malagasy mpampiasa 20 avy eo amin'ny faritra Vakinankaratra no nahazo fiofanana avy amin'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail izay ny farana omaly tanjony atrikasa ny fampiofanana sy fampahafantarana ireo mpampiasa ny fanajana ny lalàna mifeny asa hitoeran'ilay asa mendrika ho an'ny rehetra araka ny vina ny sampandraraha iraisam-pirenena momba ny asa andrindrina Andriamiarisono mitatitra ny fanadidina natomboka andrana teto amin'ireny vohitra ny faritra Vakinankaratra ny atrikasa izay nokarakaran'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail atrikasa izay entina nofanana ireo mpampiasa eto amin'ny faritra Vakinankaratra nandray ireo tanora izay nofanany tetikasa Pro Agro Youth fa tsy ny International de Développement Agricole na ny FIDA misehatra amin'ny lafiny famokarana tanjon'izao atrikasa izao ny mpandrindra nasionaly ny OIT eto Madagasikara ny fanomezana asa mendrika ho an'ireo tanora ka amin'ny alalan'ny fampiofanana ireo mpampiasa ireo no ahafahana manatratra ny tanjona amin'izany isan'ny fampahafantarana azy ireo ny fanajana ny lalàna mifeny asa manaraka ny ara-dalàna indrindra fa ny fepetra iasan'ireo mpiasa mba ho asa mendrika ho an'ny rehetra raha nyvina ny fikambanany iraisam-pirenena momba ny asa ary andrasana aoriana izao atrikasa izao ny fiovana eo amin'ny fepetra andraisan'ireo tanora izay nofaniny tetikasa Pro Agro Youth makany amin'ny ara-dalàna dia hofanina zao zany ampitombo ny fahalalany momba n'izany asa mendrika izany raha izay ary rehefa mahazo fiofanana kory zareo dia afaka manatsara ny fepetra iasan'ireo ilay tanora zay vao nomeny asa sy ny fepetra isan'ny mpiasa rehetra ao anatiny ny andrasana amin'izareo zany dia araka izany teniko izany hoe voalohany aloha fantany ny fepetra rehetra ahafahana miroso any amin'ny asa ao anatin'ny ara-dalàna satria ny asa mendrika zany dia asa ao anatin'ny ara-dalàna zany hoe lasa azon'zareo kokoa zany hoe fa maninona no tsy maintsy miditra anatin'ny ara-dalàna ny sehampiariana tsirairay ny andrasana koa zany dia iova ho tsara dia fepetra iasan'ireo ilay tanora izay miasa ao amin'zareo mpampiasa manodidina ny 20 avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra no nahazo ity fampiofanana avy amin'ny OIT na ny Organisation Internationale du Travail ity maro be ireo tombontsoa manokana azon'ireo mpampiasa amin'izao fampiofanana izao
hoy ny talepatra ministera ny fampiofanana arakasa sy ny fampananana asa eto amin'ny fatrivakina karatra indrindra fa mifampahafantarana azy ireo ny sehatry ny ara-dalàna. Hofanina izy mpahafantarana ny lalàna tombotsoany zany a sady tombotsoa ihany koa ny hoan'ny mpiasa izay resana atao hoe ny objectif atsika zany am'le hoe travail décent asa mendrika zany dia ireo tsy mety raha mahafantatra an'izay a dia toro lalana izy hoe tokony mandalo amin'ny inspection du travail na tokony mandalo any amin'ny service régional de l'emploi ahafahany mijery any hoe inona daholo ny tokony ataony. Alitra roa andro araka izany ity atrikasa izay nokarakaran'ny OIT na ny organisation internationale du travail eto amin'ny renivohitry ny fatrivakina karatra ity. Tonga tao anatin'ny fotoana ny doka vetivety aza misaraka amin'ny ary. Tea smartphone na vaovao ve? Io amin'izay le izy e! Ao amin'ny As, smartphone na ZTE maro no afaka alohanao tsikelikely manomboka ny 500 ariary monja isan'andro mandritra ny 4, na 420 volana sady miaraka mizaraka doan'ny As toloranay bonus méga hatramin'ny 6,7 GB izao ianao ary indrao arak'izay tianao toe-bolanao manomboka izao miandry ianao eny amin'ny As tao zahay. Sarobidi ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho an'ny nofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakarainay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Manana nofinofy ianao eto izahay hanatanteraka azy reharehanay eto amin'ny Bray de Madagascar Banque Populaire ny mampahomby isan'andro ny tetikasan'ireo mpanjifa 3 hetsy manerana ny nosy na aiza manohana anao hatrany izahay andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao. Bray de Madagascar Banque Populaire, là où vos ambitions rayonnent. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao ny totosaina ny farany herinandro teo ny fijerena marimaritra iraisana mahakasika ny vola tokony aloha ny tompon'omby amin'ny fikarakarana bokon'omby tao amin'ny distrika Nisandra faritra Matsiatra Ambony nandray anjara tamin'izany ny ben'ny tanàna ireo solitena mpanjakana eny fotony ireo dokotera ambiby ary ireo mpitandro ny filaminana tao amin'ny toerana haingo raha kotondrina no mitatitra ny antsiprian'izay. Mitangana izay tsy izy ny volaalohan'ireo mpiompy amin'ny fikarakarana ny bokon'omby iray izay hita fa tsy mifanaraka amin'ny voasoratra ao amin'ny lalàna izay mametra izany ho 10,000 ariary ny vidin'ny biby iray nefa dia tafakatra hatrany amin'ny 3 ariary misy matratra hatrany amin'ny iray hetsy mihitsy aza indraindray kantony natonga ireto mpiompiompy ireto nitaraina teny anivon'ny tranoben'ny tantsaha sy nampiakatra izany tamin'ny solombavam-bahoaka ary dia izao ny afara tamin'izao fifanatrehana mivantana izao isiny ny fandaminana sy jerena ny marimaritra iraisana satria dia ho tsy misy mpiay ireto mpiompiompy ireto manoloana ireo volabe izay ilaina amin'izy ireo amin'ny fikarakarana ny bokon'omby izay. Mampantatra amin'ny epahany izahay amin'ny lalàna fikarohana izany hoe par curiosité mampantatra amin'ny epahany izahay ny lalàna mifehiny fikarakarana ny omby la hiarité interministérielle de 7916 bara 2021 ny zavatra tsapanay dia tsy mihanta araka ny tokony ho izy ny lalàna iny mba hizorana amin'izay hoe filaminana izay dia andao ary mijerena ireo lalàna ireo fa na io tasa manana tarainy io ohatra tsy tena afaka magnaraka an'ilay lalàna zato isan-jato satria izao tsy nampahafantarina an'ilay tasa ilay lalàna. Faharoa izany tasa izany dia ny ankamaroany mialatsiny amintsika tsy ampy loatra ny anarany ka teny frantsay ilay lalàna izay dia fangatana eto monsieur le député mba avadika teny malagasy ho azy ilay tasa io lalàna io satria
amina tomony fiaonatakan'izao ihany vao mahatesaka an'izany isika sanatendvava tsy fanometsiny isika fa andao ary jerereto no maromatrinaisana. Nisy avy hatrany moa ny vahaolana izay narosiny ny sombavambahoaka teo anivon'ny délégué sy ireo ben'ny tanàna mba entina amahana izao olana izao. Zany no araka ny filazany pretenazy teo dia fandamignana atsika piompiomby sy eo amin'ny lafiny mikirakira taratasy miomby izay. Vahaolana avy amina sombavambahoaka rehefa haka an'io taratasy mpanjakana io Antananarivo nareo ndao hiaraka amina eto ampontrano toenareo sy sakafonareo avy Antananarivo. Raha vonona nareo fa hampiaigna an'io fiba io. Natsika oa dia fanatsarana ny eto. Eto tsy misy miara na tsy misy mifagnola fa fanatsarana hanatsaratsika andresaka fitena omby. Satria raha namahalala fa ny omby dia namany ona. Ilaina io anatsara, ilaina io anataboro. Eny ary nataotsika hoe nizezika ny tay avoakan'io dia ilaina. Mazava ny voalazan'ny lalàna makasika ny fikirakirana ireo taratasin'omby ary tsy mandany mety ho fiakarana kely noho ny fahalaviran'ny toerana izay akana ireo taratasy ireo ny mpiompy saingy tokony atao tery-ombiririna kosa izay tokony alohan'izy ireo. Ekena fa betsaka ireo mpanelanelana saingy rehefa misy ny fiekevitra izay tapaka dia fanatanterahana no sisa faratomo ka tsy misy izany dia ampiaro aloha ny lalàna izay voasoratra ho ireo mpiompiompy ireto ary no amafisiny ny sombavambahoaka ihany koa moa izany. Trangam-piarahamonina tovolahy ray 17 taona no ndosiny fahafatesana vokatra loza-pifamoivozana nahazo azy tao amin'ny pampamena mampikony ny alatsinainy lasa teo. Mpitandro ny filaminany ray no fantatra fanandona azy ka isany mampitarainy ireo fianakaviana ny fitavozavizany ny fandraisana andraikitra ataon'ilay nandona ka nanaovana izy ireo antsoavo amin'izao fotoana izao. Anja Robert Akolo Mahajanga. Tovolahy iray 17 taona nitondra bisikileta avy ao Mampikony hiazo an'Ampasimatera no nifaony ny zandaro iray tamin'ny moto avy aoriana tokony tamin'ny 7 maraina teo Ampampamena lalam-pirenena fa 4 ny alatsinainy fa 5 ny volana May teo. Mitantara ny zava-misy ny iray tamin'ny fianakaviana. Dia io lehilahy gendarme io efa niteny hoe hoetony l'hôpital izy teny fa zaveo manaraka any amin'ny hôpital be tondrasanareo anazy. Hôpitaly Mampikony CSP dia nanaraka izy efa nisy eo amin'ny antsasakadiny zany natongavan'le zaza teo dia tonga tomobile nanaritra an'le gendarme teo dia niraisindre tamin'ny efitra nila tao izy. Dia rehefa natao ankety zany le gendarme dia nantanianjareo amin'ny fomba nanahoana sehoana moa navoan'le zaza. Ao izy teny fa zao izy aloha za boka afara izy mandeha mikisaka mankaty mikisaka mankary fa raha nanosy tonga dia nalefako tany. Tonga dia nahitsy be zaho izy teny dia fa vomonko izy. Naratra taminazy zany teo amin'ny lohany dia masoaranazy latsaka dia ny ao amin'ny tongony misy bay dia ny ao amin'ny lohany vaky loka ny ao amin'ny lohany amin'ny tanany makoritra zany ny tena marina ny hitany maso dia ny eo amin'ny masony koa zany vonto be tonga dia mipoka ny masony ilany. Dia nangataka zany zay dia inona zany dia mba tokony horesinao andraikitra amin'le izy. Za raha eto izy marary tsy haiko raha ataoko aminazy izy teny fa mbola hijerijery hevitra. Zay zany le resaka ny teo. Mbola hijerijery hevitra navy moa lera mandeha fa misy adiny ray sasany zay nijanona teo. Faran'izay nanapa-kevitra nangala l'ambulance nandeha Majinga. Tsisy nanaraka dia rehefa niteny za mamanay hoe sao dia mba misy afaka manaraka nareo na dia nakiray aminareo raha manaraka mba mijery le fisehoan-javatra ny andalana tsisy nanaraka zareo. Ya, ndana foana izy teniny fa ty numéro azahoananay dia antsoa zay rehefa tonga any. Tamin'ny lalana hiditra any Berivotra zany le zaza teo natapitra fofokenana. Le izy zany araka amin'ny farinesanay azy efa fanono io zavatra io. Dia zao zany izy nafatolona eky. Dia zao zanakay zao ndosiny fahafatesana zao. Efa fataony efa misy efa fanefatra sa fatelo ataony mazatra azy mihitsy le izy ka zay zany zay indrindra no mahatonga ny mampiakatra fitaraina ho antsika fanjakana. Hoe am'izay ho anareo fanjakana ke am'izay zavatra magnoloana anay zay ny tianay zany dia mba handraisanareo adidy sy andraikitra amin'ny maha-olombelo anay. Raha ny loharam-baovao hatrany efa nanome vola mitetina 600,000 ariary ny andaniny ho an'ireto fianakaviana ireto saingy mahatsapa kosa ireto farany fa misy ny fanaovana tsinotsinona azy ireo amin'ny andraso lava
telo andro taorian'ny vona dia somary mampalahelo ihany le izy satria zandarma zany tompony lalàna tompony fahefana hoe mahay tsara ny lalàna tokony atao zany tokony andray andraikitra izy amin'ny maha-olom-panjakana anazy na ny solitenany mba nanaraka dia mba name fanampiana na vola ho an'le tompo-pahoriana fa mbola tsy nampilaza ny lehibe ny zandarmeria zay na manam-pahefana noho izy ny laza noho ny tena fa anampy dia noho ny fahasarianan'le ray aman-dreny dia tsy vita hitorisianareo fa rehefa nandray andraikitra re mandevina sy karakarana le zaza dia efa hipetraka izy satria tsy manam-bola andeha hitory azy tory roa kanefa ny hatramin'izao le fanampiana ohatra ny fampandriana drisa apitsopitso zay mbola zao zay mbola zao zay mbola zao fa zay anampy ziska olevina foty fa ho simba io razana io tsy maintsy alevina dia mangataka sy mametraka fitarainana aminareo manam-pahefana eto ambony eto mazinga zay mikasika n'izany zavatra zany satria mialatsiny raha iteny an'ity lasa ohatrany hoe abus de pouvoir zany le izy hoe za tompony fahefana ka zay tiako atao andrasana araka izany ny fifanadonana sy ny fifampiresana matotra kokoa eo amin'ny andaniny sy ny ankilany manoloana ity raharaha tao mampikony ity iazo nytoly ara-vetivetsika ao anatin'ity vaovao manaraka ity isandro anazy fanampiana ara-pitaovana avy amin'ny mame groupe ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny solidarité des étudiants venant d'Ambovombe Androy ao amin'ny université any Manday amin'izao fotoan'izao nanolotra izany tany an-toerana ny filoham-panorona ny fikambanana mame groupe ny professeur Limberaza sy ireo mpiaradia aminy ny antsiprian'izay isan'ny olany mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo indrindra amin'ny valim-potoana ny fikarakarana boky ny fanoratana sy ny fanotana ny voka-pikarohana mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanampiana ireo mpianatra mikambana ao amin'ny solidarité des étudiants venant d'Ambovombe Androy eto Manday ny fikambanana mame groupe ka nanolotra solosaina sy imprimante multifonction ary kojakoja samihafa ho fanampiana azy ireo nisafidinay moa ireo fitaova reo satria hainay loatsy ifijaliany le mpianatra etoy momba ny rédaction de mémoire ny impression ny photocopie madinidiniky na ny fiainana andavanandro zay indrindra fa momba ty fianara ireo zany araky ty hafatsy napetrakinay tamindreo tsy avoavaha ty fahasahiranandrozy aby zahay fa ze kely azonay nanampey areo nanampeanay androzy dia zay tiantodianay nandroany tsy nisafidy manokany teraky androy zahay fa niteraky androy le mpianatsy anisany nampiseho fahendrea tamile fifandraisa misy taminay satria zahay zany amile fanolorana an'le raha le hevitsy hoe mifankatiavatsika iny ty tena nataonay tamizay dia isaoranay anyreto teraky androy reto fa nahavita nidinga nahatramin'ny fanaovatsonia protocole na fitsipy pipeheza le fitaovana miandrozy ty raha nataonay zany vao sambany no nisy fikambanana nanome fampitaovana ho an'ny mpianatra indrindra ireo zanaky androy mandranto fianarana eto amin'ny université ny Toliara raha ny nambaran'ireo mpianatra ny mahazava-dehibe fitaovana ireo zany ila ay amin'ny fianara ay zay mety hiakina ty hoavy ay mihitsy azy dia faly zahay terakandroy nahazo fitaovagny harifomba sady mateza ampiasa ay amin'ny fianara ay fa raha tena ila ay io fa tsy nisy nagnome paray zay androany zahay managny ray aman-dreny nagnome anay fitaovagny tena harifomba dia mankasitrake mankatelegny ray aman-dreny nagnome azy ireo tsy hijanona amin'ny fampitaovana ihany fa hanome fiofanana matianina ahafahan'ireo mpianatra manomana ny hoaviny eo amin'ny siatry ny asa ihany koa ny mame groupe izay hanomboka tsy ho ela iverenantsika vetivety ny vaovao ny toekareny nanapa-kevitra ny ampiakatra ny tao directeur romby 100 ny banque FUB Madagasikara ho fanamafisana ny politika amin'ny vola amin'izao fotoan'izao tanjo ny fanapa-kevitra ny fampienana ny vidanga ny vidim-piainana sy ny fandraisana andraikitra manoloana ny toekarena iraisam-pirenena izay tsy dia maro toerana amin'izao fotoan'izao ahitana fienjanana mivarotra sy ny fiakarany aba amin'ny entana miditra manan-kery manomboka androany 7:20 ty fanapa-kevitra ty hoentina amintsika raha mipitra ao anatin'ny fampalalam-bavao an-trano moa ny antsipriany amikasika izay
fa misy ambana ny fampiasana ny ilotsaina artifisialy eo anatrehan'ny asa raha tsy voafeny fampiasana teknôlôjia niompana tamin'izay ny atrikasa natao tao Mahajanga ho an'ny mpiasa sy ny mpampiasa ny arahana tamin'ny OIT ny teo anivony GEPAM sy ireo mpisehatra amin'ny asa ho fampahafantarana ny andro maneran-tany amin'ny fiarovana sy ny aroloza amin'ny fahasalaman'ny mpiasa eo amin'ny mpanatanterahana ny asany. Anja Robert Mahajanga. Ny fivoaran'ny ilotsaina artifisialy eo anatrehan'ny asa io no lohahevitra noraisina tamin'ny fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho fiarovana sy ny aroloza ho an'ny fahasalaman'ny mpiasa eo mpanatanterahana ny asany tamin'ity taona 2020 ho an'ny teto Mahajanga. Zava-dehibe loatra ny fampahafantarana ho an'ny mpiasa sy ny mpampiasa mikasika ny ilotsaina artifisialy. Teboka telo lehibe araka izany no nivohitra nandritry ny atrikasa izay natao. Ny voalohany ny tombony mety afaka raisin'ny orinasa amin'ny fampiasana ny IA sy ny numérisation. Nampahafantarana faharoa ilay hoe ohatrany ahoana ny fitandremana tokony atao hatraiza ilay fetra ahafahana mampiasa na tsy mampiasa azy ary ny farany dia ny fepetra raisin'ny fanjakana ny pouvoir public zany amin'ny fitantanana sy ny lalàna amin'ny feny fampiasana ny IA eto Madagasikara. Ny ilotsaina artifisialy dia misy tombony ho manamaivana ny vesatry ny asa amin'ny andavanandro saingy mila fitandremana ny fampiasana azy mba tsy hirona amin'ny lalana diso ny amin'ny fikirakirana ny teknôlôjia toy ny ilotsaina artifisialy. Vaovao ny fanatanjahantena ho tontosaina amin'ity volana mety ary aritra 3 andro ny rally motule andian'ny fahaenina izay karakarain'ny FFM SAM 30 hatramin'ny 5 mpandray anjara andrasana ho ny tompon'andraikitra ny fifaninanana izay todo makany amin'ny lalam-pirenena faharoa amin'ity andiany manaraka ity. Entsora Soary Malala. Ho tanteraina amin'ity volana ity ny rally motule andiany fahaenina izay karakarain'ny club FMM SAM na ny firaisana malagasy mpanao sport automobile sy moto maritra 3 andro izany manomboka ny 20 ka hatramin'ny 29 ny volana May raha ny fanamariana avy amin'ny tompon'andraikitra mitodi-domaka ny amin'ny lalam-pirenena faharoa ny fifaninanana ho an'ity andiany manaraka ity raha ho an'ity taona ity 30 hatramin'ny 5 ny mpandray anjara andrasana araky ny fanazavana. Doma kany amin'ny lalam-pirenena faharoa eo asambaina no mitsofoka eo ny faninanana voalohany izay amin'ny 7 sy 13 minitra mirefy 12 kilometatra sy 700 metatra io faninanana voalohany io izay mivoaka any Ambatomanga miainga avy eo asambaina zany izy tonga amin'ny commune Ambatomanga manohy makany amin'ny lalana makany Andidy iny eo amin'ny 1 kilometatra eo dia misy sapanana Kavy indray izay mirefy 10 kilometatra sy 700 metatra mifarana any Ambaimaro zany hoe mandalo ambala madinika tapitra eo Ambaimaro ary efa avy indray tavavoakany Ambotsobe sy Miadanandrina miainga indray ny alahady amin'ny 7 maraina ihany dia mbola mandeha mamonjy ny sambaina ny amin'ny lalam-pirenena faharoa ihany ny fandraisana anjara andrasana zany dia eo amin'ny 5 eo na 30 hatramin'ny 5 eo nandrasanay. Ny zoma fahasivy ny volana May amin'ny 10 no mikatona ny fisoratana anarana ho an'ireo mpandray anjara raha ny toromarika mivoaka ny lisitra ireo mpandray anjara aoriana izay ohatra ny mahazatra tsy maintsy misy ny vizity teknika sy ny vizity administrative ho atao ho hiatrany ny nambaran'ireo tompon'andraikitra. Nabafisy ny asa Madagasikara ny fanohana ny kolotsaina sy zavakanto malagasy amin'izao fotoana izao taorian'ny fandaharana Star Story manohana ny festival Caméléon andiany voalohany ihany koa ny asa Madagasikara nietsika izay ho tanterahana any amin'ny distrika Anambosary Atsimo ny 13 hatramin'ny 15 jona ho avy izao ka tanjona ny hanomezana sehatra ny kolotsaina atandrosy antanosy andao arahantsika ny fanampanazavana mikasika izay. Tsara rehetra izay afaka mampandroso ity Madagasikara ity, afaka mampandroso ity firenentsika ity, ary tsara foana ny mampatsiahy fa ny sehatra tsy miankina sy ny ireo ministera sy institution publique dia malalaka foana ny varavarana hiresaka projet samihafa izay ahafahana mampandroso, ahafahana mampiray nyity firenena ity. Dia izay ihany koa no hoe tsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety
Natondreo miaramila amin'ny tanany fahefana ny Mali nanomboka androany ny hetsika ara-politika rehetra ny antoerany. Ho fitandronan'ny filaminam-bahoaka ny voalaza fa anton'izay araka ny fampafantarana atao amin'ny onjam-peo-pirenena malianina. Ity fanapahan'ity izay mialoha ny hetsika lehibe ny zomao avy izao karakarain'ireo antoko politika avy amin'ny fanoherana. Eo anatrehan'izay maro ny fanehoan-kevitra misy ireo mitsipaka izao jado nataony miaramila izao. Ao ireo mankasitraka fa mangataka ny hanafainganana ny fividianana hiverenana amin'ny fanajana ny lalam-panorenana ka nomezana ny fahefana feno ho an'ny sivily. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao any Androany ankasitrahany ianao nanarak'izay hatramin'ny farany. Mandra-pitafa ho amin'ny raha-mpitondra ary tomboky lasy tomboky vahaveloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika mitetika asanao ho vita. Indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté Nivavao. Elmondes est sur un résultat exceptionnel. Faites confiance à Elmondes. Vous a présenté Nivavao. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.